Record FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Voadiny neny nosoratany Rakotoary Malala Tokomamy aina na Natiora Koefite. Ovelominy Nirina Arliva ary mampionina Christophe Rabe Armanana ary Tsiaro. Nandray Felsinana Totosa miaro Fi. Andro voalohany. Maninona tsara ry tsika aza anaovanao blague ohatran'izany le bandy fa mana mamemboresatra. Fandresako ve ny mamemboresatra sa vitantsika mihitsy ny mamoehatra rado a? Ka vokatra ny tsy fitandremanao daholo anie zany. Ninona fanazovanao dia diso ianao amiko. Zany ny setrindreny fandangolangona sy teny mamy voalahatra ny vavanao am-babo areny. Zany ny pirofa tena mpifankaty tsika. Aza matahotra fa alaiko vady ianao hoe hoy aho hoe monjay aresinao dia enjehanao indray fa zany diso. Na fanazavana raika isampas ary nentinao ilazana n'izany vaovao ratsy zany amiko. Tsy te alala fa vokatra ny tsy fitandremanao zany. Satria efa afaka amoamo ianao dia nadio ny rano mitana. Fa kolotsaina ratsy entinareo lehilahy rehetra amin'izao mihitsy ve izany toetra izany? Rado aloha no miresaka aminao dia rado koa ny mamaly anao fa faodeny izao tsy hitany mpijery zany vaovao ratsy tianao voaka gazety zany. Andray kosa rado a. Sao dia mba tsy hainao ary ty an'loko ty e. Lazao afa manao sangy mahery amiko fotsiny ianao rado a. Sangy? Zany ve dia sangiko aminao e resaka zaza. Dia sanao zany nilaza fa hiteraka petina eo amin'izay mety ho ampitsinao ny sy midimbonao ato akiboko. Sanao ny teny fa loza aminao ny fitsirinin'ny solofinao ratr'izay. Mbola tanora sika ry tsika. Tsy tokony atao ohatra ny olana zara amin'ny resaka taranaka izany. Nenio aloha hiteo dia simba orana. Raha tsy hoe ho vitanao samyrera ngany fiainana ry mianaka. Dia mbola mahafatra me ihany ianao amin'ity zava-malasa sainatrehantsika ity. Za koa aza mba gaga hoe naninona ny mety eoko. Raha tena tsapanao fa zava-malasa saina io raha havako a. Dia mbola tsy mandravona aloha dia fongoro tsy ho tazana any a. Rehefa hatr'izay tsika mananjesika eto mamboly dia mbola manana tsara sy voakolokolo ihany. Ndresy, efa vita tokoa ve izay ny lanao ahy dia sanao no mandatra sy manosika-hevitra ohatran'izany. Satria fantatra fa tsy mba manana isarangotana aho fa diso ny raiko piti loatra taminao dia sanao no nampilalao faina foa. Mahakamboty sy ny mahatsisy sarongotona anao aloha dia tsisy hidirako loatra ry tsika. Ny an'ny azoko ambara dia tsotra. Tia eto mbola vonina ny anohy ny fiarahana mamy raha toa ka isoronao io vato misakana io. Mamy? Mamy izay efa tapitra ny goanao. Efa ritranao mamy ka inona indray fiarahana mamy vinavinainao mbola hitoy eo tsondrato a. Loazira rery tsika. Angadinao fa ny fiainana ane mitoy foana. Tsotra ane zany apitsika ny zaza dia ny ray aman-dreny manao lavia milay ihany aveo. Fimenatra koa ro vavanao milaza ny tenanao hoe rainy. Nefa izy ara mbola tsy ahita masoandro akory dia efa fofonao sahady ny ainy. Tsika, ny fiainana ho aza dia asiana santimabe ohatran'izany. Manjary mahafotsy volo tanorana e. Iainana fahafinaretana ny fahasambarana eo anoloana kifa aza dia izay mbanina zavatra tsy akoatr'izany a. Aiza ary ianao zany. Sakafo tsara zao mety amin'toa dia sorozoto papay sy manatranjabatana. Fa hiatrika fanadiovana faobe atsoatsy. Tsy atelina andreo karazan-tsakafo nividinao ireo akory arado a. Ny lohako izao marary a. Ny foko koa rotika tanteraka mihaino levolevo teninao. Ny saiko vizana sy trotraka mamisavisa hoe mba natera be vavy avy ianao. Eo reraka eo foana tianao andinika an'izany rehetrarehetra izany io. Ianahy aloha dia aniko ny anina fa ny renany mila vitany. Dia santo be sisa anaovany olona andriritsika kely.
Anara-manesisy ilay anaran-drifa ataony fako sisa fandraisan'ilay nitiavindry andry. Efa tiany angonina dia angonina, efa tiany ariana koa dia ari. Efa nampopoziko ratsy ihany no mety avalin-drado ary areny fa midrezazama. Dia inona sy ahoana indray rery tompo mety ho toy any ampitsy ny tiatalako e. Batsinjovo iray fa aza velanao hiady rery ty nofo kokora sy tsy nahatoatra akory ny filany ty tany ty. Aino za ty tadiavanao amaika fa mbola maika koa io. Adino hatramin'ny fomba fanao mahazatra tokoa rato e. Oay tokoa. Ay moa mbola misy an'izany. Eo ary. Rado tsapako fa tena memaivan-danja eo aminao ny fisiko. Atahorako koa aza hoe meritra manaraka an'izany koa ny fitiavanao Any ve le resaka maike? Mbola trany bongo lava miakandrefa ninona neritsika ny lalaka zorako io androany io e. Efa fantarao tsara fa olona misehatra eo mifandarana vao maina ka mila mananga bokatra avadika vola. Tsy zava-dehibe no volanao tsony zany raha azoko tsara. Aza sarotona be ohatra an'izany ary efa miresaka ianao. Tonga dia vatany fa tsy andry antsika eo akory eny mifanjaina-pamantaran'ora e. Be santima loatra ianao ty ka inona no tadiavanao amaika? Mbola be zavatra atao aho Inona moa rato fa tsy momba ny mavintsika. Anahoana no mety ampiditsika reto. Sanatria ve ka anjaro lasa angano sy tantara sisa ny toko tsy tambo isainana mpanantenanao hafa iny. Tsika tsy misy tokony ahina reny no avonao akory. Tsy hoe tsy tianao sanatria fa ty ary tena diso ty mihitsy aza. Ka maninona raha mivonatsiniko izany fifankatiavantsika izany ny ninao fingorona tsy oropaky e. Motsy vokatra ho tazana ny tokony andrasantsika aminy. Satria voty hitondra fahasalamana ao antsika akory izany tsika na ho tazana aza voankazo voararaka tsara raha vonoina karanana. Tena tsy napoziko aloha hoe manana toetra mena rano ohatran'izany ianao tika. Fa ngaha kosa moa dia voatery hoe ao ampozinao daholo ny zavatra rehetra angara-pitso e. Efa misy hitantaratra rado Porofo izao ty zanantsika atao kiboko ty. Vokatra eo fisangiboko ty ny lalaovintsika ty. Tsy fantany akory aza izao hoe mifamaly noho ny fisintsika. Mino afandresaka mifanoatra amin'izany izao mba handrasany ataontsika eto. Aza miresaka momba n'io zazo io amiko tsony ianao tika. Ny anary ny teniko ireny tsy tenin'ny behivavy akory ka hivadibadika ohatran'ny ny andro ririnina. Zao alany io zazo io dia mitohy miaina-pilamina antsika. Dia akariko vady ianao rehefa tonga ny fotoana mampety azy. Dia izay. Aizaho aiza amin'izany le toko-pitiavana razanao amiko ary. Tsy manana ny ankoatran'izany aho. Ny andrasako. Enao hijorosa hiatrika ny adidinao amin'ny mahalay anao ka hiantsoroka an'izany ohatran'indray rehetra. Kanosy ianao amiko rado Kanosy ianao. Tsy afenina aloha fa tena mbola kanosy rado amin'izao raha resaka fiantsoroana ankonan'izany sahady. Manam-potoana ny zava-dehetra. Andeha fa ty le aderesin'ny leraneny be fa zatra-panao an'ireny. Raha isy miaraka amin'ireto volo reto. Karakara amin'ny fomba fanaovana azy io dia avy eo mikarakara vatana mba hiverina amin'ny tena mahianao ianao. Ary aza disy mangorera tena anaty alay loatra rotsony rangaha. Tsy volana adresa akory rado ny takiko aminao Enao hiala amin'ny akanosana. Ary sanatria avokosa aloha izay haningotra menaky ny haiko misy fahotany angano no lasa izy no anao sorona ny aino filaminantsika. Dia asa rehefa izay ataonao ka efa olon-dehibe ianao ka saino tsara. Ny anahy dia tsy miova ny solution nomeko rehefa naraka an'izay ianao dia tsy miova ny numéro-ko raha afaka fa mandeha foana 24 heures sur 24 heures. Tiako re zany ianao aorian'ny feonantsika ity vao vantany mahita ny anaranao misoratra eo amin'ny écran téléphone koa dia ny feonao mitsika malefaka ilaza hoe rado vita ihany le izy. Dia mitoy tsisy repetra ny lalao avy eo. Fa raha ny ankoatran'izay kosa dia manasa tanana aminao fa na ny numéro anao aza ataoko tafiditra ao anaty lista noira. Zay fa anao ny safidy. Veloma ianao. Rado andraso aloha. Rado tsy nasisetry ny akory izay anjoanjoko marina. Rado dia tena vitanao tokoa ve? Tsy
Ny zanako kosa aloha tsy ho vonoko izany vokatry ny adalako ity kazakaiko. Ineny amban'izy an'izany ireny afaka nanara-maso fa mety mba ho voatandrina ihany ny vatany ohatr'izay. Izao tia ny tsilo efa manindrina ny tongotra ny io ahafahana mivily lalana rapitso. Aiza-tsony nefa fa nirifirina velany ry manakitsako eny foana. Tsy misy ray aman-dreny afaka nananatra tokoa dia izao ny voka-dratsiny. Mba malaky lisa manala an'ilay voanemby eo ambony eo ireo fa miandry an'ilay tsaramaso voalafika eo ambany eo ny ity madamo ty. Sady midaromaroma be raha dia ilay batetanareo mandrerakatra. Nisy ka fotsiny ety izay ny grossiste koa tsy dia atokisako loatra petraka amin'ny mpanampena mivarotra ao io. Ekena fa fianakaviana ihany saingy tsy aizy any andohany antso. Eny lisany tsara be zany mba tarikary raha ngala ikandra fa mandeha ny fotoana. Mialatsiny re madame Norine fa lasa voalafika ao ambany ao koa ilay tsaramasoko. 30 kitapo moa. Ka izay ny lazainao fanentina aoko sa mbola misy akoatran'izay eo? Izay aloha ngamba ny tsaramaso fa angatsy mba asiana tsesisa na voamaina avy. Tsy asisa aloha ohatra misatra be ao amiko ao raha doa. Aleo angamba andeha amin'ireo ihany tsia. Ary tonga dia ataovy ny compte fa so vao maika ataraiky anao indray ty raha vita eo rehefa hanomboka anao compte. Fa sady manao kajy mihitsy io ka. Somary nisy fiakarana kely ny tsaramaso mantsy. Izany ve? Dia niakatra otrina indray izany izao. So dia mba nanaroatra fotsiny iray ary monsieur Rady ty. Oviana nanaroatra anao koa ary madama. Vokatra ny fiakarana vitsolika dia tsy maintsy mitombo kely ny dépense. Dia otrina isaky ny kilao indray izany izao ny tombony. 20 taora isaky ny kilao. Kay fa tao tonga dia midangana be izany monsieur Rady Isi ampanarao amin'onjaneny fotsiny ireny ianareo rery madame Norine dia manaraka ho azy eo ny rehetra maka eo aminareo tsy mbola nisy mpanjifa nasa nanapa-kevitra hoe tsy nanatsaramaso mainjany intsony na niakatra aza ny vidiny mividy foana izy rehefa te inona fahazamanahy na hoe dia izay tokoa angamba tena tsy maintsy modifiena koa izany ny prix amoahanaiko. Vety ty da dia efa manomboka amin'ny taonany tsaramaso ifindrao anatin'ny fiaranareo koa ny bandy fa arao maso ihany aloha. Aiza aloha raisiko ilay côte vitanao teo jereko e. Ok voaray ty fa aleo ary raha masonetana afindran'reto bandinao reto fa so sanatry taimbako na nataon'ny solony tsaramaso ao ny bosy sasany ao. Aiza kosa rery madame Norine. Iza mahita tsy misy taimbako natahoranao zany hoe fahazamanahy ianao tonga dia alefako amin'ilay comptenao iny ihany izany ny vola fa za tsy dia tia mitondra vola be mandehandeha intsony amin'ity tany tsy milamina ity tsy manino zany izay koa ny tsara fa iza moa no mahita raha amin'reto bandy mitaona entanyreto ihany no hivadika amiko raha ikerakera vola be eto sika. Ka izany indrindra neo firy izay ny lasao? Somary jereo kely ihany aloha fa 10 kitapo izay ny fanisako azy teo. Ay andraso ary ay vola avy amin'ny madame Norine naka ny tonga no very vady izako ny nandefa mesazy tamiko dia mizatra ny mena rery tsy misy vehivavy zany aloha elahy raty manomboka eto kialatsika tsy naharesam-baovao tsony mandraka androany hoe ny anatsimy sa ny anavaratra inona ihany koa moa ny fanapa-kevitra nylesiny nanoloana n'ireny zavatra nisy ny nampifanditranay ireny. Tsy avenina aloha fa tena tiako iny sipiny saingy le taizazaza amin'izao kosa aloha mbola tena tsy milamina mihitsika
tsy vita kokoa any izay mampalaina ny kialan'alana iny nefa olona mbola samy tanora izay ka afaka miteraka somatsara ny orinany indrindra moa amin'ny fotoana mampety azy. Sady entiny ny ampoko kely eo dia animba ny ho avy mamiratra miaraka amiko. Mino arangafa mbola iantso ahy izy ary eo no alalako ny valan'ireo fanontaniana maro miposesika ato an-dohako ireo. Sao aloha izany dia lasa miverina mikarakara teny alarado aho. Maraina mihitsy tiana ny anokokanina aza sahatra tsy loatra napetahany kararatsy. Aleo angamba dia voaboakany aloha manao kebo-atsena fa ny vola veny tsy misy. Avy any tonga dia matory fotsiny. Aleo mihitsy ianao toka. Aiza moa ny lakile amin'ny motoako teo? Aity etoka. Fentiny volana katroka ihany ty mikiboko fa tsy hita soritra tsony mihitsy izay misy andrato. Angamba nahazo oloka fa hikarakara azy izy. Olona tompony vola sy tsy ora reny ve moa na ny vehivavy efa manambady aza tsisy isika aminy. Manameloka ny tenako indraindray hoe fa naninona moa tsy nanaiky ny tolo-kevitra ny mendrato. Ohatr'izay manko mba ny aina mpiadanana teo anilany ary nitohitony mahazatra ny ira-pitifanao. Zaho aty lasa manjary sakaizany lalana sy tsy misy ekinana tsony. Ny saiko iray kosa nefa mampahery aho hoe le sombinaiko. Mila mijery azy aho. Ezaka mba ahitany ny fiainana tany ary maniry mba tsy handalovany akory amin'ny zavatra mahazo aho. Tiako loatra ianao sombinaiko na dia azoko tao anatin'ny ditra aza. Tiako ianao ka aleko mamono fiadanam-be hita maso izay mety mbola horava. Fa ianao kosa arenako mihoatra noho ny arena rehetra. Aza manahy ianao sombinaiko fa tsy maintsy ataoko amin'ny fomba rehetra izay hanananao fiainana tsaratsara kokoa. Eny fa na dia hamozako ny haiko aza. Satria efa nisafidy ny hitazonanao aho ka nanara fifankatiavanay sy raha dadanao. Dadanao? Tsy ataoko fantany akory hoe lehilahy kanoza sy ny fofony eny ny dadan'izay loharano misy iny. Aleo izy hijanona kamboty ray mandrakizay na dia mbola vela sy manono fiainana no any aza ilay rainy matahotra tity. Ramsey? Arina angamba fakony Ramsey? Aleo Ramsey mba hariko hoe dia mba mendra Ramsey vola kely ametiko dite kely fotsiny aho. Za mo Ramsey aiza hoentiko ny fakonao. Somary mavesatra ka izy izany. Eo re mba mety tanana kely azafady mba tataovy kely eto an-dohako ty Zaho mba mety maivamaivana kokoa. Azafady indrindra tompoko. Voadiny neny. Nosoratany Rakotoary Malala Tokoma amin'ny aina na natiora KFT. Novelominy Nirina Arliva ary mampionina Christophe Bearmanana ary Tsiaro. Nadja Feusi nanatotosa miaro fi. Mbola hitoy